Zay ny amin'ny vaovao fa hoarantsika kosa izao ireo vaovao tapatapany izay voango ny mpanao gazetitsika teto amin'ny MATV tamin'ity androany ity. Miaina anatin'ny fitaintainana ny mponina ao amin'ny fokontany Manombo be komina Ilakaka, Rahanare Omaly, tany ho any tamin'ny 4 ora. Paobasy manamafy ny filazana ny fiakaran-dalo ao an-tanàna ny voalohan'ny volana lasa teo. Raha ny feon'ny mparitaka tao an-tanàna dia dahalo 400 lay miaraka amin'ny basy no mikasa hanafika. Midina an-tsehatra tany amin'ny toerana izay namahan'ireo Jolay ny zandary sy ireo fanatevin-daharana avy ao Iosy anapoaka tafondro raha ilana izany araka ny loharan'ny vaovao. Ny toy ny rahalahy dia mbola andrasan'ny namana mpanao gazety eny an-toerana. Teratany karana 2 lahy nisy nakankeriny raha avy nisakafo tao anaty pizzeria iray. Araka ny fanazavan'ny vavolombelona teny an-toerana dia fiara Renault Express Ndrimorimo no nitsena ireto teratany karana ireto. Nitondra basy ireo mpankankeriny nandrahona an'izy roa lahy ka dia tsy maintsy niakatra tao anatin'ny fiara ireto farany. Tao anaty 10 minitra monja no nanaovan'ireto mpankankeriny niasa ratsiny. Ny mpiasa tao amin'ny pizzeria ihany no nampandriany mpitandron'ny filaminana izay efa eo am-pikarohana ireo nanao ratsy. Mpitandron'ny filaminana Mahamo no nandrahona olona tamin'ny Kalaknikov ny talata alina lasa teo amin'ny karaoke teny amin'ny Bypass. Ny antony no niresaka vehivavy izay marihana fa efa nisy olona niaraka taminy mialohan'ny idirany tao amin'ilay karaoke. Tsy nahasakana an'ilay mpitandron'ny filaminana ikaoty an'ilay vehivavy anefa izany ka dia raikitra ny ady teo aminy sy ny tompon'ny lakile. Rehefa resy ambava ranamana dia lasa nakabasy teo amin'ny tobin-tsolika izay nambesany ka nanenjika ny tompo-toerana ka nikasa hitifitra. So ihany fa ny antsony lehibe an'ireto niarahan'ny herisetra ka efa nisy fepetra noraisiny ny momba azy. Niakatra fitsarana tamin'ny talata lasa teo tovovavy iray vao hanala BEPC Ayaina Onamon'ny Sakaizany. Vao 12 taona raha vehivavy no notorian'ny ray aman-dreniny sipany izay hita faty tao amin'ny efitrano fatoriana raha nanala ny aliny 20 aprily tao aminy ny tovolahy. Tsy ahifina fa mamitapy ny rahalehilahy tamin'izany alina izany ka tsy efa nodintsony dia niantrano tao amin'ity tovovavy ity. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpitandron'ny filaminana dia fantatra fa vokatry ny amamoana no nahafaty ny tovolahy. Na dia teo aza izany dia tsy nanakana ny fametrahany ray aman-dreniny zazalahy fitoriana ny valin'ny fizahana nataon'ireo mpitsabo. Setrin'izany nahiditra amponja vonjomaika ilay tovovavy ary manainy ren'ity farany ny amin'ny tsy fahafahan'ny zanany miatrika ny fanadinana BEPC izay tsy ho ela. Nivoaka Omaly Rojona 4 ny filaharan'ny ekipa-pirenena Mahindrindra eo amin'ny Fédération Iraisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA ho amin'ity taona 4 ity ka i Madagasikara dia nahazo toerana 7 be izao raha oharina tamin'ny taona 5 satria dia 7 no laharan'isy azy tamin'izay fotoan'izay ka lasa 7 ankehitriny mitovy laharana amin'ny Sierra Leone. I Argentina kosa no firenena voalohany eo amin'ny ekipa-pirenena amin'ity taona 4 ity ho an'ny FIFA. Tsahivina fa atao any mahajanga ny fanitsanana eo amin'ny andro 5 izay adina ny kanina 7 izay ao na ny Barea sy ny RDC Congo. Omeny ny fanjakana Congolais 20 tapitrisa ariary isaky ny mpilalao raha tafiakatra amin'ny dingana manaraka.